Dinika fandaharana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika miarabantsika mpanaraka ny fandaharana dinika amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahitalavitra ary amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera amin'ny internet. Andriamatoa Henri Randrenerenana no vahintsika tao anatin'ity fandaharana ity fantatra teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny tenany ary mpanakanto koa ny tenany teo amin'ny tontolon'ny teatra ny tena nahafantarana azy tao anatin'ny 30 taona teo eo izay sainga tsy dia fantatry ny olona loatra dia manana talenta ihany koa amin'ny resaka famakafakana politika Henri Randrenerenana dia izay mihitsy ny antony nanasantsika anazy androany tao anatin'ity fandaharana ity. Miarabanao Henri Randrenerenana tonga soeto amin'ny MBS. Miarabanao Joël dia miarabany mpanaraka ny MBS any tokantrano tsirairay avy ihany. Araka ny voalazako teo Henri resaka politika no resantsika tao anatin'ity fandaharana ity satria mifandray ny teatra sy ny politika be da be mpanao politika izay nitondra traikefa manana traikefa amin'ny resaka teatra ary nasoana azy izany dia izay resaka politika izay no resantsika aloha androany Henri. Ary marina izany ary be dia be ary ny olona hoe mafantatra amin'ny lafin'ny politika noho izay efa hitana nentana tetsy sy teroa tamina fotoana rehetrarehetra na fampahana tamin'ny resaka politika teto amin'ny firenena na tamina propaganda zany na tamina tolona isan-karazany be dia be ny olona ny hoe zaly manentana amin'izay ny ahafantarany noho le iza mpanakanto fa na izany natsany anefa noa dia reo zavatra anaokoloa reo miaraka tsara na dia amiko ary aloha izy misaraka tsara mihitsy fa samy sahanina ary rehefa sahanina dia atao tsara. Fantaniko voalohany Henri Randrenerenana ametraka anteny miaram-pirenena vaovao tsika vita amin'ny fampielezan-kevitra miandry n'izay famoahana ny voka-pifidianana manaraka eo tsika inona no tokony hoe lalantsaina angambany inona no tokony lalantsaina raha fahitanao anazy tokony hoe ametrahana n'izay hoentina mametraka n'izay anteny miaram-pirenena vaovao izay. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay. Marina tokoa fa ametraka zavatra vaovao tsika satria ny zava-baovao no miseho amin'izao. Vita iny fifidianana filohan'ny repoblika ny rahantsika nahita ny zavatra rehetra niseho ny zavatra mahagaga eto Madagasikara aloha nanomboka raha ny tokony ho izy nisy tetezamita nanomboka tamin'ny 2024 dia iny le tetezamita iny oatra nihitatra efa nisy fifidianana filohana repoblika tadiditsika tsara efa nisy filohana repoblika nitondra 5 taona fa ohatra mbola mieritreritra foana ny olona hoe mbola misy mbola tsy tena tafita mbola ao anatina tetezamita zany foana le firenena mbola tsy tonga amin'le tena hoe eto amin'izay tsika anomboka zavatra anankiray anomboka fotoana anankiray ahafahana mandroso zay zavatra zay ary vita iny le fifidianana filoham-pirenena ohatra mbola mitoetra ihany zay eritreritra hoe mbola tsy izy io mbola tsy tena izy io mbola ohatr'izao io mbola isy iovo ao mbola misy zavatra endrasana mbola misy dia zay zavatra zay zay aloha le lalan-tsaina voalohany misy amin'izao fotoana izao mipetraka iny ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta efa ny rahantsika mahita daola ny zavatra misy dia isy amin'izay zany ilay anteny miaram-pirenena zany hoe ilay satria le zao zany mandeha ila aloha le firenena ny zavatra rehetrarehetra dia ny governemanta ihany sy ny fitondrana ihany no manao lalàna ny fitondrana ihany koa no mampiatra n'le lalàna zay zavatra tsy mety amina firenena ray zay ny lazako hoe mbola tetezamita fa hipetraka amin'izay zany zao ny anteny miaram-pirenena ny zavatra lehibe indrindra ho ataon'io anteny miario voalohany dia ametraka amin'izay araka le lalam-panorenana ny izy anao atao prime ministre satria le prime ministre amin'izao zany dia mbola prime ministre mbola azo ataoko hoe ao anatina tetezamita ihany satria ary prime ministre tamina tetezamita mihitsy mo izy mbola mitoy ihany dia eo amin'izay vao hoe avy amin'ny anteny miera voafidy ny prime ministre zay aloha ny zava-dehibe iseho izy zay prime ministre zay iza le anteny miaram-pirenena olany eo satria raha ny lalam-panorenana dia zay maro nisy ao amin'ny anteny miaram-pirenena no manendry prime ministre zay zavatra zay mino fa tsapany tsirairay zay tamin'izy nandatsabato hoe ity olona ho arotsako ty olona fidiko tia
dia anisan'ny fidy zay ho prime ministre ary iny prime ministre iny no anangana ny gouvernemanta ary io gouvernement io a ny mitondra ny fitantanam-panjakana eto amin'ny firenena zay zavatra lehibe zay zany aloha tena endrasana voalohany indrindrany alohany hoe inona ny lalàna ho ataony inona hoe voalany io a de hipetraka ny prime ministre de hipetraka am'izay ny tena gouvernemanta de zay vao tena hipetraka ity fanjakany ity de zay zavatra zay a no manitikitika ny saina tsirairay hoe ahoana moa zany no fisehony inona ny tena iseho eo iza ny azo isy ve antoko anankiray na anankiray tonga de mahazo maro anisa sa ho fikambanana antoko maromaro iny le niteraka devitra be ny fikambanana antoko maromaro no ilatsaka no anendry prime ministre ny zavatra misy matsy aloha de be debe le hoe député le lazaina hoe indépendant reny hoaizy reny ikambana ave reny hoaizy reny avy eo anao ohatran'le anteny mera teo aloha teo ihany ve zay tsy fantatra ntsony hoe izany maronisa izany tsy maronisa izany miovaova araky ny teninga Andriamanjato Richard tamin'ny fotoan'andro ny hotsaroana ny anarany hoe antenière majorité variable géométrie variable zany hoe androany reto no maronisa de raha pitso ndray reto no maronisa de raha afaka pitso reto no maronisa ka raha tena piarina le lalam-panorenana de androany zany prime ministre ray de raha pitso ndray prime ministre hafa de raha afaka pitso prime ministre hafa asa izany ve no iseho zany zao ny hitako hoe tena mampieritreritra indrindra am'izao hoe olany ny antenimieram-pirenena zao olona ohatrohatry ny ahoana ny tokony atao prime ministre raha ho an'ny Henri Randrianerenana am'izao vanim-potoana zao hoe misy filoham-pirenena vaovao mipetraka eo amiko a ny zavatra le izy de le izy mbola averoka ary am'le hoe ohatrany mbola teteza mihita ary ihany de aleo a ny tena tsara le acteur koa mo misy miverina zay ny mety mahatonga le izy koa hoe nareo ohatra manana eritretra le olona reny miverina daholo a de le hoe ny tsara indrindra zao raha ny fahitako azy a de misy maronisa vaovao ao amin'ny antenimieram-pirenena de ireo maronisa vaovao reo a manendry olona vaovao mbola tsy hita misy fa manendry olona vaovao a ahafahana mampitovy lentany eo amin'ny fitondrana mampitovy lentsany lanjany eo amin'ny fitondrana ny lanjan'ny présidence sy ny gouvernemanta fa raha ohatra le présidence ihany no tonga de hitantana an'le gouvernemanta ohatrany misy am'izao fotoana zao ohatrany misy hatramin'izay a dia tsy hisy le fifaninanana sy le fifandresen-dahatra de tsy mety tsy ho hita ny lalana tena tokony ho aleka zany hoe tokony avy amina toko politika hafa zany raha fahitany Henri raha zay hitako hoe mapety azy am'izao zay mety hoe tsara mapety azy am'izao raha ny vanim-potoana misy am'izao fotoana zao a sy hitako hoe fanirian'ny olona sy hitako hoe fanirian'ny olona hoe aleo a tsy fitondrana tonga de matanjaka be aloha ny eo satria raha vao fitondrana tonga de matanjaka be no de tonga de andeha tsika avy nanao lalana lavitra be mbola misy zavatra be de be mbola tokony ho amboarina ny olona mbola tsy mahita tsara hoe aiza ny makatsy aiza ny makaroa de aleo aloha mba zavatra fikaonandoha sy maromaritra iraisana no hitondranan'le firenena fa tsy hoe mipetraka amina toko anankiray daholo ny fahefana ray zany aloha mety tsy hisy ngamba zany hoe antoko anankiray hoe asa nefa hoe antoko anankiray fa tsy ny fahitako an'io a tsy maintsy fikambanana vondrona ray roa telo no mety ahazony fa zany ahoana ny mety fiseho zany zay koa niny zao no tena atahorana be ho adila politika be aho de fantatsika tsara ny adila politika eto Madagasikara raha vao antenimieram-pirenena ny resahana de ahoana moa ny fitenen'izany ny raha tsika nahita teo nandritra ny 5 taona fiarako 5 mitondra vali mitondra baoritra no makao amin'ny antenimieram-pirenena de fantatra hoe inona ny ao anatin'ireny baoritra reny efa ny raha tsika nahita zany no seho vatana tamin'ny fahita lavitra zany mety zany no iseho be da be eo de amoehitra indray ty raha ty
fa tsy fandresen-dahatra hoe olona samy olona hevitra samy hevitra no iady a fa hoe izy andray no matsipitsipy izy andray no matolotolotra izy andray zay zany le engany eo a ka nahy mifidy tsara ny mpifidy ka afantatra tsara hoe izy ny tsy voahodikodin'ny boritra sy ny valizy sy ny sakosy sy ny hoe izy engany a mbo nahy mifidy za aloha mino a fa no maro anisa nahy mifidy nafantatra tsara hoe izy reo le mpiodikodina reo le mpamadimadika palitao a reo le tonga ao fotsiny a de iandry fanomezana sy tolotolotra fa raha tsy zany a de isavoritaka eto indray tsika isavoritaka eto indray tsika anisan'ny kion-dalana tena goavana nandalova Madagasikara tato anatin'ny 10 taona arirandrenerenana ary niaina amin'izany mivantana ianao tsika eto ny aina zany vaoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny aina zany ny zavatra niseho tamin'ny taona 2024 zay narahana tetezamenta teo amin'ny 5 taona teo eo misy fomba fijery a tena mahitsy be hoe ny ratsy kokoa ny zavatra ny aina ny firenena taoriana reny zavatra tamin'ny taona zavatra niseho tamin'ny taona 2024 reny ny ahoana ny iainany Henri an'izay a zay fomba fijery zay ianao hoe anisan'ireo matsapa hoe tena somary nandenakany amin'ny ratsy kokoa rehefa tena dinihana ny zany Joel tsy mila mandinika tsy mila mandinika de mahita mijery ianao mijery ny maso mivoaka ny trano ianao a de mijery ary ndraindray ary izy tsy mila mivoaka ny trano ianao fa ao an-trano ianao de efa mahita fa ny ratsy mijery ny tranonao ianao a mijery ny tokantranonao ianao a mijery ny fiainanao ianao a de hitanao a fa ny ratsy ary le izy a ohatrana efa nahazoazo taona za zao fa nahita hatramin'ny repoblika voalohany ny faharoa ny fahatelo fahaefatra fahadimy izy zao sa fahaenina tsy fantatro tsony mbola fahaefatra aloha de hitako tsara mihitsy ny zavatra miseho fa za zao mahita hoe tena ny fiainana am'izao tsika miteny zao a de efa manakaikikaiky ny tamin'ny repoblika faharoa tao mpivombon'ny fetim-bomboan'ny repoblika faharoa le fotoana hoe tena maizina tena maizina teto tena de ohatrohatro zany le izy a varomaizina nisy tamin'izany a varomaizina zao miverina ny lalana tamin'izany a ny lalana misy am'izao fotoana zao a ny tsena tamin'izany a ny tsena am'izao fotoana zao a ny vidin'entana sy ny vidin-javatra tamin'izany a ny vidin'entana amitsika miteny zao a zany rehetrarehetra zao ianao anankiray fotsiny a raha ny zavatra rehetrarehetra eto amitsika de vidiana amina vola vahiny satria tsika tsy mamokatra tsony ny vola vahiny dangana be raha tononona amin'ny vola vahiny le izy hoe ay mora raha tononona amin'ny vola vahiny hoe 10 euros io tozy ianao hoe ay mora fa avadika vola gasy kay le 10 euros a tena nkaramanao ray manontolo kay le 10 euros de ohatran'io no vao mieritreritra hoe fa ahoana tsara moa izy ty na hoe andeha ho are anao hoe andeha misy lalana are anao $500 ho ny frais any ohatra hoe ary mora izy zany fa ile $500 zavatra rehefa avadika amin'le vola gasy am'izao fotoana zao tsy hita pesipesena tsy hita pesipesena fa tena vola entina miboritra ray boritra zay vao $500 zany zavatra zany misy am'izao fotoana zao zay ny tena hoe tsy mila mandinika ianao fa miaina isan'andro ianao mahita anao tokantrano mahita anao tokotaninao anao mahita anao amin'ny arabe ianao a mivoaka ny tanàna ianao a de tonga de hitanao hoe ny ratsy indrindraindrindra rehefa nahita ny fivoarana nisy teto ianao tany amin'ny taona 2000 sy ny manodidina rehetrarehetra tany eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana koa tena ahafantarana ny Henri Randrenirena amin'izao fotoana zao a zay zavatra hoe hitantsika hoe ny ratsy zay ve raha fahitanao anazy a hoe mbola ho avitro reto tanora zay kolokoloinareo amin'izao fotoana zao a mba hanana fomba fijery hafa kokoa mety amatonany ve sa ampolo taona sa anjato taona ny fanavotana ny Madagasikara raha finavinanao zany ohatra teny aminao a fa za zao a mampianatra amina université maromaro eto Antananarivo mampianatra eny amin'ny université ny Mpanjakana mampianatra amin'ireo université privé isan-karazany misy
anao serasera, misy ny anao fitantanana, misy ny anao politika mihitsy. Zay mihitsy ny tena sehatra ianarany de mijery hoe nareo reto zany ny anao politika aorianao, nareo zany no hitondra anay a, ianareo zany no hitondra nyity firenena ity a. Fa mampianatra andry zareo a, manontany zavatra tsotra kely andry zareo a, fa tsy arany, tsy fantany, mahagaga nefany a, eo ampelantanany isan'andro zao tontolo zao. Amin'ny telefônina, internet, amin'ny telefôninany a, de mijery an'izao tontolo zao izy eo amin'ny telefôninany, hitany tsy ohatrany tamin'ny andronay, tsy fantatro ny andronareo tamin'ny androntsika, hoe hijery ianao hoe manahoana moa ny any Japon zao, fa mila fikarohana, mila mandeha lavitra be makany amina tranomboky ianao, mandeha makaiza ianao, mandeha mihaino radio ianao, amin'ny radio anankiray tadiavina lavitra be ianao, zay vao maheno hoe inona moa zany, fa zao ianao mpianatra an'izao de fantatra hoe inona manorana ve zao Tokyo sa tsara ny andro sa manao inona ohatrinona vidim-bary azy fa nefany a voame le ankizy a kely fahalalana io ny tsy azoko. Mantany andrareo fa maninona nareo ny ohatran'izany a de ka io anie ohatr' zao io mahita an'io zany, fa voame le ankizy a kely fahalalana ary anankiray a tena matahotra no aviny. Matahotra de matahotra no aviny zay zavatra zay, satria hitan'le fahasahiranany ray aman-dreniny a, hitan'le fahasahiranana ao am'le tontolon'le fampianarana, de matahotra no aviny a, de ny nofy de ny aleto Madagasikara, ny akabiazany, ny nofiny, ny antony ianarany, ny antony de ny aleto farafaratsy no oetsy a Maurice na oetsy a La Réunion na de aveo moa ho any amin'ny firenena hafa mihitsy. Ka tsy voamaika ave loza mitatao an'le firenena zay, satria le tanora miofana manao an'le firenena. Ka zay fuite de cerveau moa efa ela moa ndresana zany, fa marina tokoa am'izao fotoana zao ohatran'ny voamaika me mampatahotra kokoa le izy, ohatra me maro kokoa tanora tena nofon'le ankizy mihitsy, ary tena ary nofo ataony zay hatateraka azy a, le hoe hitsoka, nofo tena ataony zay hatateraka azy, le hoe hitsoka de andeha any a metimety kokoa, any a tsaratsara kokoa, fa raha eritreretinao izy hoe bon ianao io zany zao a andeha ho any Betroka, ianao io zany zao andeha aninany a fa ianao io ve zao andeha ho any a Seychelles ohatra de tsy mampaninina azy, tsy fantany koa hoe mifakaiza moa le Seychelles sy le Betroka. Fa mazava ho azy fa misy sarobe da be zany hitantsika, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahoriana isan-karazany aseho, de mahatonga an'olona eritreritra hoe tsy hiasa na etsy andorany fotsy aza. Voamaika moa fa manalavitra kely manalavitra kely a, de fa tena very ianao. Herintaona zao nampianatra teatra tany tamin'ny taona 19 sy 20 reny, 17 sy 20 tany Ambovombe, tany Androy. Fa mahita ianao zany, reo zany le malagasy. De mampianatra ianao aty amin'ny université, reto zany le hikarakarany retsy, fa tsisy fifandraisany reo. Tsisy fifandraisany reo na kely azy. Tontolo hafa mihitsy ny aty amin'ny université, tontolo hafa mihitsy ny aty tsy haiko aty Androy, aty nanina aty. Tsisy fifandraisany reo. Reto ololo reto tsy mieritreritra mihitsy hoe misy olona any mianatra anasoanay, tsy mieritreritra zany, ary reto olo reto tsy mieritreritra mihitsy hoe anasoany retsy ny antony ianarako io. Fa zany zavatra any inona ny atao ampifandray an'izany, aiza ho aiza ny amboarina, aiza ho aiza, inona ny anjaran'ny député, satria ny député misy député daholo reny. Inona ny anjaran'ny député ampifandray an'ireo,
sy ampafantatra ny reto hoe ianareo io ampivoatra ny retsy ny asanareo retsy a ny olona tokony atokisanareo sy tokony iandrasanareo zany zavatra zany ngamba ny tokony hoe asan'ny député zany ao arindrinao tsy ao arindrinao asany zany re voalohany io zay mahatonga azy hoe fidio eto ananina fidio eto ananina fidio eto ananina fidio eto ananina mba hampifandray an'izany tontolo rehetrarehetra zany mbola ny tontolon'ny fampianarana zany sy tontolo efa na ny tontolon'ny zavakanto na ny tontolon'ny kolotsaina na ny tontolon'ny politika na ny tontolon'ny toe-karena na ny rehetrarehetra misaraka ro ohatra zany foana misy tevana be foana eo anelanelany zay tsy voasarona mihitsy ary iny Madagasikara nisan'ny firenena vitsy hoe tena misy an'izay elanelana be zay ariran-drenirenana inona ny mety azo atao ankoatrany hoe mazava azy misy andraikitry ny fitondrana sy ny mpanao politika ilay izy fa ankoatr'izay ho an'ny olon-tsotra hoe inona ny tokony fomba fijery sy fomba fiaina mba hahafahana mampiena sy kelikely an'io elanelana be io ariran-drenirenana voalohany indrindra ny aloha ataovy le lalana farafaratsiny mba tsy mandeha karandalana ianao mandeha makany ambovombe miala salady tonga lakamisy 90 ao anaty camion ray rehefa mivadika iny de ampolony no maty mitsipatsipaka eraky ny lalana iny zay tsy voatifotry ny dalo zany fa mivadika fotsiny le karandalana de mitsipatsipaka eny an-dalana iny fa tsisy miraharaha zany tsisy mijery zany tsisy mahita zany farafaratsiny aloha zay zany efa natomboka zany efa nisy zany fa zao izy zao de zay farafaratsiny aloha zany mba asiana le zavatra fizika mampifandray an'le olona hoe retolo reto mba afaka mifaneraserany ray andro de tonga aty de mba mifanerisera retolo reto de ray andro de tonga aty fa tsisy mpianatry ny université asainao andeha karandalana ho any andro zany ameo 4 zay ozy izy na le fahasorom-planina zay makany Fort Dauphin de eo zay meo 4 makary ary zay daholo moa ny ataon'ny mpanentana rehetra sy ny mpanao raha rehetrarehetra fa zany anandrana nandeha an'le karandalana ny ala teto lady de tonga tany alakamisy petroka le tanàna saina le tanàna ambovombe mbola am'raika ambe folo am'roambe folo ianao tonga eo ambovombe fa raha ohatra ianao mbola ho any Tuleara de mbola pio 4 ora ataontsika hoe ampina 12 ora lalana zay tokony vita adiny 2 taloha adiny ray sasany satria goudron zany fa zao izy efa tsy goudron ntsony zany rehetrarehetra zany zany le Madagasikara de zany le hoe zay nteniniko le prime ministre tonoana eo mahafantatra Madagasikara tsara ve mahafantatra tsara n'zany rehetrarehetra zany ve anisan'ny hoe critère zany fahafantarana ny zavatra tena iainan'ny olona andavanandro tsy tokony jerena hoe mety hoe tokony efa navitany nataony Henri izy ohatra hoe nandeha karandalina ny ala taty Antananarivo nakany Mbovombe ohatra na zay tokony mba olona nanao an'izany nanana an'izany fiainana zany no tokony hoe ho atao prime ministre rehefa asa le diplômany hoe nianatra tany Toulouse de aveo nianatra tany Montpellier de aveo nianatra tany Canada de aveo nianatra tany Washington tsy zay ngamba no tokony masotsivana hijerena azy fa hoe efa niaraka tamin'ny Vezo taria Belle-sur-Mer tary nandritra ny Ayrton de niara-mipetraka tamin'ny nianana taria Betroka tary de taria ambanivohitry akaiky kely eto any ambanivohitry Mahitsy any ambanivohitry mihitsy any misy lalany 2 andro ianao vao tonga atanatin'ny faritana akaiky kely eo Mahitsy eo ianao de mandeha moto any mandeha mividy omby any ny olona mandeha mividy anina any mandeha moto de verina aller retour iny moto iny de potika zany ohatra mody hoe manofa moto anao fa tena vidinao le moto zany ny taxi brosy any moto zany zao le fiainatsika zao eto zany fa tsy hoe lavitra be tsy teneniko hoe rehefa raha zao tsika rehefa raha vao tonga amin'ny volana décembre volana janvier volana février 5 sy 7 ny ankizy eto Madagasikara tsisy mianatra
satria na maketo an-trano makeo amin'ny sekoly ara de tsy tafapita fa misy rano be miakatra eo nefa ny a de mianatra ny ankizy am'izany tsy vakansy ny ankizy am'izany fa mianatra ny any la réunion tsy mianatra ny any Afrika Atsimo tsy mianatra ny any Maurice tsy mianatra rehefa décembre sy janvier sy février fa ahoana moa zany ilazany any la réunion zay mise en danger na personne zany hoe tsy avela tsy mahazo mianatra ny ankizy satria mety ho fatiny miakatra ny azy nefany a goudron daholo madio be daholo lakan-drano lalina be sy fa na izanona tsany a avy ny orana tonga cyclone de mety ho lasa zakany rano ny ankizy mpianatra de tsy mianatra fa vakany ny eto amintsika eto Madagasikara mianatra zavatra tsotra kely ohatr'izay a de tsy vita inona no tokony hoe ho vaindohan-draharaha mba hampivoatra antsika izay amin'ny amarantsika anazy Henri inona tokony ho vaindohan-draharaha ary rehefa tafapetraka le prime ministre vaovao tafapetraka ny anteny miram-pirenena ny vaindohan-draharaha de ny anteny miram-pirenena sy ray prime ministre mahafantatra hoe izy zany Madagasikara zany aiza ho aiza eto ambonin'ny tany no misy an'izany inona ny zefatra zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena inona ny zavatra azo trandrahanao ny olombelona ny tany ny zavatra rehetrarehetrarehetra inona ny zavatra azo trandrahana eo ka entina mampandroso azy zany zavatra zany jerena amin'ny lafiny ara-kolotsaina jerena ary amin'ny lafiny ara-ekonomia jerena amin'ny lafiny ara-tsosialy jerena amin'ny lafiny araky ny olombelona tsirairay avy miaina ato ny olombelona tsirairay avy miaina ato manana saina manana heritreritra tsisy olombelona tsy te hivoatra zany eto Madagasikara na iray azy fa hoe ahoana ny atao zay ny zavatra vaindohan-draharaha tokony atao rehefa fantatra zay vao ozy hoe tapitra le tetezamita de atao amin'izay androso makasitraka ny Henri Randrenerena antsika nitondra zay fomba fijery politika sady mifangaro amin'ny fomba fijerina mpanabe sy fomba fijerina mpanakanto ihany koa de manome fotoana anazy isika amin'ny fotoana manaraka satria maro ny zavatra azo ifanakalozana hevitra amin'ny Henri Randrenerena de makasitraka antsika tany tokantrano de makasitraka anao Henri Randrenerena de makasitraka anao Joël makasitraka ny MBS mandray sy ny hevitra isan-karazany dia makasitraka antsika ny atokantrano any naharitra ny haritra hatramin'izay de mialatsiny amin'ireo zay sofina mety ho sahirana amin'ny teny fa ny anahy moa mahitsy ihany de zay ny nafantarana anao hatramin'izay eny ary makasitraka antsika rehetra Dinika fandaharana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7 arivo Dinika